Midirany Jehovah miantsoa ny anarany, atao fantatra amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fakakana rehetra ataony, atao voariarianareo ny anara-masina. Aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah, mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka atao mandrakariva ny tavany. Jesu tumpunai, teranai ni fanaiku, teranai fapani Jesu. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra manatria izao fotoana izao, ianao ny no hiaraka aminay amin'ity sabata ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro maneran-tany ho amin'ny mpisavalalana. Ampitsikitsikiana no hiara-bana mpisavalalana rehetra satria faly sy ravo ny fo amin'izao 570 taonan'ny fikambanana izao. Miaraba mitarika ihany koa 570 taona nijoroana, 570 taona namolavolaina, ary ihany koa 570 taona tiazana ireo tanora ho mpianatra Jesosy. Ry sakaiza, ry tanora namako, mpisavalalana manana tanjona aloha hevitra amin'ity taona ity. Noho izany, aoka ho fitaovana mahomby ampiantaran'Andriamanitra ny fisitsika. Ndao ary araka aneo fa mpisavalalana manana tanjona isika e, mirary sy mpisavalalana rehetra. Beautiful.
rehefa mbola tony fozay mikasa sady mitempo te ahitana fitiavanare avy amindray fa mindrampobe no afatra torinindray. Iaraka andray amin'ny baibolitsika isika ka maky ny ao amin'ny salamo fa 7:30 andininy 9. Salamo fa 7:30 andininy 9. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah nahatateraka ny amiko, Jehovah mandrakizay ny famindraponao, aza mahafoy ny asan'ny tananao. Mitateraka amintsika tsirairay avy ny izany teny izany. Amen. Iaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray be fitiavana, masina indrindra izay any an-danitra. Misaotra anao izahay satria noho ny famindramponao, noho ny fitiavanao dia mbola nahatratra izao sabatanao masina izao izahay. Amindra fo aminay rehetra ianao, amela ihany koa ny tsy fahamendrehanay. Ankehitriny Andriamanitra, ao anatin'ity sabata manokana izay iarahana amin'ny sampana mpisavalalana ity, hijery azy ireo manokana ianao, hitahiry azy ireo mandrakariva ao anatin'ity fikambanana ity. Aoka ny fandalovana izao sabata izao dia mba ampitombo be dia be ny fanoloran-tenan'izy ireo ho anao. Ary indrindrandrindra hanomana ireo mpisavalalana ho anao ireo ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ao anatin'ity sabata ity ihany koa Andriamanitra dia mangataka vavaka manokana aminao izahay. Ho andreo izay mandalo tsy fahasalamana, Andriamanitra omeo azy ireo ny fanasitranana. Ka mba ho sabata fanasitranana ho anay tsirairay avy ity sabata ity, na ny eo amin'ny ara-nofo, indrindrandrindra eo amin'ny ara-panahy. Maniry ihany koa izay Andriamanitra ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao mba ho atrehanao ao anatin'ny fahafenona izany fanompoam-pivavahana izany. Ka ahafahanay mahazo hery, ahafahanay mampitombo ny aim-panahy mandrakariva miaraka aminao. Tononay sy angatahanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana fanatritsika. Ao amin'ny ohabolana toko 27 dia misy an'izao teny izao: raha sitraky Jehovah ny alehan'ny olona, na dia ny fahavalony aza dia ampivainy aminy aminy. Tantarana lehilahy iray izay very ny fitoeram-bolany. Niverina teo amin'izay nandehanana izy mandra-pahatonga tany amin'ny farany, ary nisy lehilahy roa mipetraka teo amin'ny sisin-dalana. Famaly izy ireo ary nanatona fiarany ity lehilahy ity. Nafana fifamaliana teo amin'izy ireo ary ilay nisy lehilahy roa teo ary ny anankiray dia toa lehilahy mihaja ary ny anankiray kosa dia lehilahy atao hoe jolam-boto. Entitra ny feony nanontany lehilahy mihaja ary hoy izy taminy: fa maninona no alainao ny fitoeram-bola ny fitoeram-bolan'ity lehilahy ity? Tsy hitany texteur izay atao. Nandritra ny 2 minitra nanginy izy raha nanontany lehilahy mihaja ny antony manahirana ilay jolam-boto nangalany io fitoeram-bola io. Tsy azonao alaina ny poketrany, hoy ilay jolam-boto. Rehefa nandray ireo teny ireo texteur dia nahazo hery ary nilaza fa hoe marina izany, omeo aho ny poketrako. Ary nomeny lehilahy mihaja fidy ho azy ilay fitoeram-bola. Miverina tao amin'ilay toeram-pivarotany texteur mba handony vidy ireo zavatra nividiana. Naka vola teo amin'ny
kanty mpamoaka vola izy ary namefakasitrana an'ilay raha lahatsiolam-boto. Somary nalaelo anefa dexter fa tsy nanam-bola betsaka omena ity raha lahatsiolam-boto ity noho ny amin'izay nataony taminy. Raha manapa-kevitra ny amin'izay omenao ianao, eritrerety izay nataon'Andriamanitra taminao. Nametraka izao fanontaniana izao ny mpanao salamo: inona no havaliko an'i Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko? Ao amin'ny salamo 112:1-2. Raha nanapa-kevitra ny amin'izay omenao ianao, eritrerety izay nataon'Andriamanitra taminao. Mety tsy manana nainana omeny ianao anio, nefa manolora tena mba hanome an'Andriamanitra izay manao soa betsaka taminao amin'ny fotoana manaraka azonao vola. Amen. Araka ivavaka tsika. Andriamanitra, mbola misaotra anao indray izay fa nomenao an'izao fotoana izao indray. Ampiony izay Andriamanitra, raha mahazo vola dia aoka anie mba ataony aloha laharana ny anjaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tanura maerifu
Mamerina ny arahabantsika rehetra indray amin'ity sabata ity. Tena faly izahay miaraka aminareo eto mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny mpisava lalana. Ny toritentsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ny antsoay ho amin'ny tanjona iray Andriamanitra. Ny antsoay ho amin'ny tanjona iray Andriamanitra. Ary ny vakiteny fotra dia hita ao amin'ny Salamo 7:30-9. Ao amin'ny Salamo 7:30-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah no hatanteraka ny fikasany amiko. Jehovah mandrakizay ny fitiavanao, aza mahafoy ny asan'ny tananao. Fantatrao ve fa tsy tonga ho azy teto amin'ity tany ity ianao fa manana tanjona ao amin'ny fiainanao Andriamanitra? Mety mbola tsy hitanao izany amin'izao fa efa eo am-panomanana an'izany izy. Tanora anankiray Davida no andeha ho resahantsika androany fa mialoha izay dia manasa anao mba hanondrika alohanao fa hivavaka isika. Mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Amen. I Davida dia fantatsika fa izy no zandry indrindra tamin'ny fianakaviany. Ary dia ny tena nandany androny dia ny andriondry. Ary nandritra an'izay izy dia nanomboka niaraka tamin'Andriamanitra ary dia nifanakaiky tamin'Andriamanitra. Izy tsy dia nisy raha loatra kanefa Andriamanitra dia nahatsikaritra azy. Ndao isika hianatra zavatra telo momba ny Davida izay mampiseho ny fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainan'i Davida. Ny voalohany dia izao. Tsy hita ny hafa izay hitan'Andriamanitra. Tsy hita ny hafa izay hitan'Andriamanitra. Rehefa nakany amin'ny Jese i Samuela mpaminany mba hijery sy hifidy ny mpanjaka vaovao dia nalefa ny Jese teo daholo ilay zanalahy ranjanana sy matanjaka ireny kanefa tsy safidian'Andriamanitra izy ireo. Izay mantsy mahatonga ilay hoe ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Ao amin'ny Samuela voalohany 1:17 no ahitantsika an'izany. I Davida dia tsy olona nalaza na hoe nanandanja fa tanora mpiandry fotsiny izy kanefa tsotra sady nahitsy ny fony ary izay no tena hitan'Andriamanitra tany amin'ny Davida. Ianao ve efa nisy fotoana hoe nesorina tamina ekipa anankiray na hoe nitenen'olona hoe tsy dia tena mahay loatra na koa efa nisy niteny ve hoe kely loatra ianao na hoe tsy dia mahay miteny loatra na tsy malaza loatra? Tadio fa Andriamanitra dia mahita anao, mahita ny fonao izy ary mahita ny ezaka rehetra izay ataonao ary izany dia tena zava-dehibe tokoa. Ny faharoa dia izao, manomboka amin'ny tsiambaratelo ny tanjony. Ny atombohan'ny tantaran'i Davida dia tany mangingina. Tsy fantatry ny manodidina anazy izy hoe tsoka lokanga, manao salamo, efa niady tamin'ny liona sy ny bery fa Andriamanitra irery no nahita an'izay. Ary dia fiofanana miafina izany no nataon'i Davida. Ary ahoana ny aminao? Ianao koa ve efa nisy fotoana hoe nivavaka irery tao amin'ny efitranao na hoe manampy ny hafa rehefa tsy misy olona mijery na hoe manaja ray aman-drenao na dia tena sarotra ary izany? Ady mangina daholo ireo. Ary dia nefa mamolavola ny toetrantsika. Tsy mila tehaka na fankasitrahana be ny mpisava lalana izay manana tanjona. Manao tsara zareo satria fantatry zareo fa Andriamanitra dia mahita azy ireo. Ary ny fahatelo farany dia izao hoe manatanteraka ny fikasany Andriamanitra. Be dia be mihitsy fitsapana izay nandalovan'i Davida alohan'ny nahampanjakana azy. Ary dia zavatra tena tsara sy lehibe tao anatin'izany dia hoe i Jesosy dia taranak'i Davida. Nahatonga an'izany dia satria i Davida dia natoky hatramin'ny fahazazany. Koa izany no mahatonga ilay teny ao amin'ny Salamo 7:30-9 hoe Jehovah tanteraka ny fikasany momba ahy. Ry mpisava lalana, te hanatanteraka ny fikasany amin'ny fiainanao koa Andriamanitra. Angamba androany ianao no hianatra ny hoe andeha hanampy ny hafa, andeha hanampy ny ao an-tokantranonao na koa hoe andeha handray anjara mavitrika betsaka kokoa izany amin'ny kluba izay misy anao.
Rehefa matoky anefa ianao dia Andriamanitra anao izay mety eo amin'ny fiainanao ary dia amin'ny fomba izay tena tsy ampoizinao mihitsy no anaovany izany. Anio ary te ho mpisava lalana toa Davida ve ianao? Te tena amin'Andriamanitra ve ianao hoe inty aho, irao aho? Raha maniry izany ianao dia manasa anao mba hanondrika alohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izahay fa manana tanjona ao amin'ny fiainanay ianao. Misaotra anao izahay fa ianao dia tena tianay tokoa. Ary dia mangataka aminao izahay mba hanatanteraka ny fikasanao aminay anie ianao. Ary mba mangataka aminao koa izahay mba hahatonga anay hankatoa ho be herim-po tahaka ny Davida. Izany vavaka izany dia tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavakatsika tompoko. Tomponay tsara sy masina ny an-danitro, misaotra anao izahay tamin'ity andro manokana ho an'ny mpisava lalana ity. Na mielesina ho an'ireo zanjonay ireo ianao, eny ho anay lehibe ihany koa, dia ny anananay tanjona ho amin'ny asa fanomponanao voalohany indrindra. Ianao no niantso ireo mpisava lalana ireo, aoka ianao no hanatanteraka izany fikasana izany ho amin'izy ireo, ka tsy hijanona izy ireo raha tsy ho tonga any amin'ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Manana ny fikasana manokana ihany koa izy ireo, manana ny tanjona eo amin'ny fiainany. Ianao no hitantana azy isaky ny an-tanan-tohatry ny amin'izany mba hatsatsarany izany tanjona izany raha sitraka ao. Kotanterao amin'izy ireo izany tompo, ary aoka hatsiaro manokana ny fombanao izy ireo. Izany vavaka tongonina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.